Anoana ny fampandrosoana kosa ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ny commune ny programme anasa Allemagne momba ny fampandrosoana na ilay antsointsika hoe giza zany antenaina fa ho tombotsoa maro no azo amin'izany fiara-miasa izany. Nitombo avy telo ny fampiasam-bola Allemagne amin'ny alalan'ny GIZ entina hanoanana ny commune eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Niakatra $12 faingo tapitrisa amin'ny fanoanana Allemagne raha toka ny vinavinaina ho $4 ihany zany teo aloha. Nambaran'ny délégation na GIZ izay mifampidinika tamin'ny Prime Ministre sady Ministry ny Atany sy ny fitsinjaram-pahefana fa noho ny fangatahan'ny fitondrana malagasy no nandraisana ny fanapahan-kevitra hampitombo ny teti-bola ampiasain'ny Allemagne eto Madagasikara amin'ny fanoanana ny commune ao anatin'ny tetikasa PRODECIDE na projet de développement inclusif et de décentralisation. Cette décision a été prise il y a quelques mois et c'est une réponse aussi à la demande du gouvernement malgache pour un soutien dans le processus de décentralisation. Donc c'est le résultat d'une négociation, d'une discussion entre le gouvernement malgache et le gouvernement allemand dans lequel le gouvernement malgache a demandé un soutien dans le processus de décentralisation et de développement communal. Fomba ahafahana miady amin'ny fahantrana ny fitsinjaram-pahefana hoy ny Prime Ministre sady Ministry ny Atany sy ny fanapahan-pahefana. Be dia be zany ny zavatra fonosiny ny fiara-miasa io zany. Anisan'ny zavatra izay masondro zareo zany dia fanomezana ataoko hoe fiofanana ireny tompon'andraikitra inivon'ny commune reny zany mba hananany zareo traikefa ahafahany miatrika le tena hoe asa fampandrosoana zany eny fotony. Anisan'ny zavatra ataondry zareo koa zany hoe ny fitadiavana paikady rehetra zay ahafahana ampitomboana zay ahafahana mampitombo zany ny ataoko hoe ny entimanana na ressources financières zany eny anivon'ny reny commune reny. Ankoatran'izay zany dia manana politika ankapobeny zany ty ministère ty amin'ny fametrahana ny paikady national eo amin'ny fametrahana zay fizara-pahefana zay na hoe stratégie nationale de développement local de décentralisation zany. Commune ao anatin'ny faritra Dianana tena iasan'ny tetikasa PRODECIDE iarahana amin'ny GIZ ary fanamby ny antarana izany amin'ny faritra hafa toy ny eto Analamanga.